Tsy voatery moa tsy mety iaona amitsika vahoaka malagasy indray ny tenako momba nyity teti-bola mpanjakana 2025 ity izany araka ny zavatra fantatsika moa iainatsika eto a Madagasikara dia mandalo fotoatsarotra isika malagasy isika rehetra zany ka dia eto moa ny tenako dia masolom-bavam-bahoaka io koa mahalehibe ny fanoherana ny tenako zany dia manao an'izao direct zao aho satria adidiko ny mitondra fanapim-panazavana amin'ny mahakasika ny lalàna mifehy ny teti-bola amin'ny taona 2025 toy izao no fahitako azy manokana aloha fahitako an'ity teti-bola mpanjakana 2025 ity ny zavatra hita ato anatin'ity teti-bola ity fefa sahirana isika vahoaka safady indrindra fa nisy niatro ateo toko mijaly ny vahoaka fa raha lany eo raha laniny solom-bavam-bahoaka ity lalàna mifehy ny teti-bola ho any taona 2025 ity famotehana ny firenena ty hanampitsotraka ny fahorian'ny vahoaka ary indrindraindrindra hamotoka koa orinasa maromaro eto Madagasikara izany mety tsy nilazay ny gazety na tsy nilazaitsika ary za efa nitenan'io resaka hetra ao io tena hamotoka atsika malagasy io zavatra satria araky nambarako tamin'ny voalohany tsy manambola ny fitondrana de iezaky izy voalohany aloha ny antony tsy fananany zao fitondrana zao vola dia tsy fahizany mitantana tsy fananana an'izay gouvernance zay izy tsy mahajery lavitra inona ny zavatra tokony fahomanina zao satria araky nambarako teo iny ary mialatsiny aminao André Matofilo mialatsiny aminao Ingay Anjarajoelina ianao moa fefa nanomboka niny teny iny ity tsy vola babatsika fa vola ny volam-bahoaka ka aoka ty volam-bahoaka ty ho ampiasaitsika amin'ny tokony inona moa ty amin'ny tokony hanana ny vahoaka tombotsoa zany fa raha ny zava-misy mahatonga atsika latsaka katerena am'izao fotoana zao mahatonga atsika mijaly ny vahoaka am'izao fotoana zao tsy ny hainy fitonjana nampiasaina amin'ny tokony ho izy ho ny volam-panjakana izy ny teneninao ary marina tenao Ingay Rajoelina tsy volany babanao sa tsy vola babany site sa tsy vola babatsika ka isika no nomeny lalam-panorenana hoe handeha isika anina moa ty hitondra an'ity firenena ity satria ianareo no manino moa ty ianareo no maronisa dia izay indrindra ny antony nahatonga anay miteny hoe tokony hampiasaitsika io volam-panjakana io hampienana ny fahoriam-bahoaka aloha zay aloha voalohany
tokony ampiasaitsika io volam-panjakana io a mba hisitsahany vahoaka malagasy rehetra hampitombo ny ekonominy kely a isaky ny manerana Madagasikara na isaky ny tokantrano fa ny zava-misy re tompoko hazavaiko aminareo eto atsipiriany rehefa avy eo fa teny fampidirana ihany no nataony siteny rendrena solony aiko ho amitsika vahoaka malagasy fa tena raha mijery an'ity tetibola lalàna mifehy tetibola amin'ny taona 2025 ty mamona atsika malagasy rehetra izy ty be de be loatra ny zavatra hetra napetraka tao anatin'ity zavatra ty alefatsika ary le izy voalohany indrindra aloha fa tsy nanaraka lalàna fametsarana an'io inona moa tetibola mpanjakana ty satria anatin'ny lalàna fa lalàna laharana 2004 007 mikasika lalàna mifehy tetibola ao amin'ny andininy fa 46 zany a de tokony ho tonga ety amin'ny atemeram-pirenena farafahatarana ny 3 oktobra isa-taona ny volavolan-dalàna mifehy tetibola mpanjakana ny alaka misy faefatra amby folo novambra teo no vao tonga io a boky izay hodinina dikan'izay a fa tara tao anatin'ny 5 amby folo andro 5 amby folo andro fa tara dikan'izay zany fa tsy nanara-dalàna io tetibola mpanjakana io zany manaraka n'izany dia reto aby zany zavatra mampatahotra ary tena hamotika ny fiainatsika indramiko kely ny tenin'ny reo vonjony eveka reny a izay ny tena fa tsy zakany malagasy a fa tsy zakany malagasy a ny inona moa ty fa tsy zakany malagasy a ny fiakarany vidim-piainana am'izao fotoana zao ny zava-misy anefa zava-misy am'izao fotoana zao hiakatra avo roa heny averiko indray a hiakatra avo roa heny a indray a ny fa lafony fiainana eto Madagasikara raha tsy hiteny fotsiny aho a raha tsy hiteny fotsiny aho nampiakarina avo roa heny avokoa ny haba sy ny hetra alaina amin'ny entana ilainy vahoaka andavanandro sasany ohatra am'izany a ny savony ny siramamy a ny enta madinika zay afaritsika rehetra zany zay afaritsika avy any ivelana dia manena moa ty azoko ambara eto a fa hampiakarana ny enta madinika rehetra ny ppn zany ny sina hetra ary nampiakarina avo roa heny eto somary manahirana ihany izy ty dikan'izay zany a noho tsy fahizany malagasy tsy fahizany zao fitondrana zao manino moa ty mitondra tsy fananana an'izay gouvernance zay a dia lasa miakatra lasa volam-bahoaka zany vola tokony hividianana ppn zany iny lasa niakatra avo roa heny zay ny tenenako amitsika io hoe raha ny lalàna mifehy an'ity tetibola amin'ny taona 2025 tya dia tena hanampitsotraka mifahoriana fa efa misy amitsika vahoaka am'izao fotoana zao satria naninona satria hiakatra koa ny vidiny ppn zany nasina hetra sy haba ihany koa ireo entana sasany izay tsy nisy teo aloha ny rano minéral ny rano naturel ireo fitaovana sasana vita tamin'ny plastika dikan'izay zany a tsy maintsy hisy ndraiky koa zany eto na io rano a
fa hanomboky hiakatra ndray koa ny vidiny rano minéral zay na ny gaz zay na resaka plastika ny vidiny rano naturel reny zavatra reny zany de hiakatra avokoa tena ho sahiranatsika malagasy tompoko amin'io zavatra io satria napiakariny zao fitondrana zao indray ny siny hetra le izy de nasina haba 0,5% tsy maintsy alohan'ny mpanjifa koa zany ny resaka taxe na transaction tamy resaka mobile zany hoe zany raha za zany handefa vola amin'ny havako handefa tsy haiko hoe handefa 1 million d'ariary ohatra any amin'ny havako dia za mandefa vola zany angalana 5000 ariary akana 5000 ariary hitatsika tsara zany ambarako eto tsy manambola ny fitondrana zay no mahatonga any ireo taxe hetsa rehetra io ka raha ianao koa andefa vola avy an-dafy tsy ianao le mandefa vola no akana taxe 0,5% fa zay mandray azy aty Madagasikara koa no akana taxe zany dikan'izay zany hiverina ndray ty firenena malagasy ity tahaka ny taloha izay am'izao fotoana zao moa fa tsy de mampiasa fa tsy de mikirakira vola loatra isika amy resaka ina moa anaran'ity amy resaka vola taratasy zany fa matetika any amy mobile phone no ampiasaitsika na mobile phone no ampiasaitsika am'izao fotoana zao zany de fefa nisy ny fanjakana taxe ndray koa io zavatra io misy taxe ary tena zavatra somary manaitra ny tena ao anatin'izay zavatra zay dia isika vahoaka ro akanan'izay zavatra zay vokatsy ny tsy fahizany tsy fahizany fitondrana manino moa ty miasa zany de lasa ny vahoaka ndray koa no paye an'izay taxe zay de terena moa no opérateur rehetra tsy maintsy manao fanambarana isam-bolana ino moa zavatra normal iny zavatra iny tsy idirako iny fa le taxe alaina amitsika vahoaka fotsiny aloha iny de zavatra fa tsy mety zay zavatra zay zavatra manaraka koa tiako ambara amitsika vahoaka malagasy dia nampiakarina ho avo roa heny be zao koa ny TVA alaina amin'ny fanafarana sy fivarotana gaz eto a Madagasikara lasa miakatra nampiakarina TVA de lasa 10% raha tokony 5% zany teo aloha izany zavatra zany tsika fefa nanao sonia fa iaro ny tontolo iainana mazava ho azy raha ity gaz ity ndray no ampiakarina avo roa heny TVA hitombo ndray koa ny fanapahana ala manerana ny Madagasikara de io problème atsika amin'ny énergie io tsy hisy ny orana de eto ny fanjakana mbola nampiakatra avo roa heny izany zavatra zany dia hitarika faty antoko atsika malagasy satria fa tsy maro ny olona fa tsy ketrika amy gaz koa fa any amy charbon izay hita manimba tontolo iainana ary zay indrindra nametsara nanty ino moa naran'ity gaz io mba hiarovana any tontolo iainana zany maro ane izy ato ty ty koa tena loza koa ny intérêt tsika zany ny intérêt bancaire dia misy ny fanjakana TVA akany fanjakana vola dikan'izay zany raha sy teny mindra vola amin'ny fanjakana dia ny fanjakana zany no maninona moa ty ny intérêt bancaire aony
isian'ny TVA koa zany akany 20% zany iny zavatra iny. Izay zavatra zay iza no mandoa azy. Za ve fefa tsy manambola handeha hitsosa any amin'ny banky, hitsosa any amin'ny banky ndray koa mbola akany fanjakana vola koa zavatra hitsosako any amin'ny banky iny. Dikan'izay ireo tanora hamoronasa rehetra eto a Madagasikara, tompoko lahy sy tompoko vavy, dia tena tsy vitany hoe nofony no hoanina fa hatramin'ny taolany mihitsy hoaniny ty fanjakana ty noho ninona, noho ny tsy fahaizany fanjakana manina moa ty mitondra nyty fireneny ty. Ka eto ndray koa misy problème ndray koa, na ny tanora andeha hitsosa vola amin'ny fanjakana zany, de isin'ny fanjakana TVA koa ny intérêt bancaire ao anatin'io zavatra io. De mazava ho azy tsy ary risika tsony ny tanora andeha hamoronasa satria izy am'ireo tanora malagasy reo moa mba manambola ny ray aman-dreny. Fa tahaka anay de pare zéro io de maka vola amin'ny banky de izay no hanodinana an'le orinasa, rehefa mipetraka tsara ny orinasa, zay vao mamerina ny vola fanjakana, zay vao manitatra azy bebe kokoa. Fa eto ny fanjakana fa nanomboka ndray koa nanisan'io TVA io zany. Ka izany rehetra zany zavatra hisy am'ty teti-bolam-panjakana ty, ary raha za manokana aloha, izahay avy amin'ny fanoherana aloha mbola ivory, fa raha iza manokana, raha sy tetana Andrianasolo miaiko, de fefa manambara amitsika tompoko lahy sy tompoko vavy raha tsisy fanovana ty teti-bolam-panjakana ity, de tsy ho zakatsika vahoaka malagasy, satria naninona izy io fefa mitombo ho avy roa heny ny akamaroan'ny PPN na savony na siramamy zavatra afarana avy any an-dafy. Ka ahoana ny hiainatsika malagasy am'zany zavatra zany? Karama tsy nitombo, tsisy fampitomboana ny karama, ny délestage mamely atsika, maro ny orinasa nandroakany mpiasany, maro ny orinasa ny henany vokatsy nataony nefa am'izao fotoana zao mbola hampiakarina ndray koa ny vidim-piaina zay fefa lafo zay fefa tsy zakany malagasy ka izany aby ny zavatra hisy amin'ny ina moa anarany ty amin'ny teti-bola. Za aloha raha tsisy ny fanovana io de fefa miteny sy teny Andrianasolo ny aiko, responsabilité ny solom-bavamboaka rehetra, na isika manoana zao fitondrana zao, na isika tsy manoana zao fitondrana zao, raha tsisy fanovana ity lalàna teti-bolam-panjakana 2025 ity, hiakatra x2 ny vidim-piaina, tsy zakatsika zany. Zao ara fa tsy zaka, reo ohatra vitsivitsy zay nometsika am'ty teti-bolam-panjakana 2025 ity ka mieretsereta isika. Ary zao ataony élection ho antsika commune rehetra mandeha Madagasikara, mba hafatatsika fa ho lanina ao anatin'io teti-bolam-panjakana io fa ny sampandrarany hetra na centre fiscal indray zao no hakahetra trano. Ny sampanjarany hetra na centre fiscal no hakahetra trano fa tsy isika commune. Aiza tompoko ny décentralisation am'zany zavatra zany? Tsy vitany fanalainy fanjakana daholo ny hetra reny raha terina amin'ny any de eo amin'ny 150 millions ihany no omena ny commune anakay raha omena. Zao izy ny hetra trano ndray koa halainy centre fiscal. Zany daholo ny zavatra ho votenao, tsy maintsy isina fanovana zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Satria raha tsy isina fanovana zany dia lasa hanahirana inona moa anaran'io no hitondra an'izay zavatra zay. Ka eto io ene araka teninao zay Andriamatoa Filoha, tsy vola babatsika io, fa aoka hampiasaitsika ity volam-panjakana ity, tompona ndraikitra daholo isika rehetra. Na ianareo namolavola nyty teti-bolam-panjakana ty, na izahay hivote, tompona ndraikitra isika rehetra. Io zao mbola misy fanamboarana piscine olympique. Hampitombo asa ve piscine olympique 1000 places. Hampitombo asa ve fanamboarana gymnase 1000 places. Hampitombo asa fanamboarana gymnase 4000 places. Ireo building hampitombo asa ve zany Andriamatoa Filoha fa maninona mbola natao amin'ny teti-bolam-panjakana 2025 ihany. Ameko ohatra isika
misy contrat ny sinetsika amin'ny mpanjono aty amin'ny zone économique atsika araka ny contrat cahier de charge tompoko tokony hiverina aty Madagasikara ireo olona mpanjono mba ho lanjaina ny trondro zay azony fa ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy ananatsika le infrastructure zay hiteraka asa any amin'ny 10 000 farafahakeliny any amin'ny 10 000 farafahakeliny ka manino raha resaka piscine olympique gymnase 1000 place gymnase 4000 place anamboarana zany infrastructure zany de misy mpiasa 10 000 miasa any Sénégal zao mihoatra an'izay ny olona miasa satria zareo manana zay infrastructure zay miverina le mpanjono vazaha reo lanjaina ny entana jerena ny cahier de charge la misy trondro izay tsy mifanaraka amin'ny cahier de charge mijano fananatsika reny zavatra reny la azo amidy reny zavatra reny azo ahodika ho provendre reny zavatra reny lasa mandeha aiza le izy mandeha any Durban lasa ny contrat tsika ny olona ny Afrique du Sud no mahazo asa fa tsy isika malagasy no mahazo asa ka mahatonga saina ihany fa ohatrany toa ihany ny zavatra ataotsika ty satria tsy vola babatsika marina io ary fa volany vahoaka ka mahavolany vahoaka azy zay tokony hampiasaina mahavola vahoaka azy zay araka tokony ho izy ny inona moa anaran'ity ny fametrarana an'izany io loi de finance za aloha tena tsisy teny mihitsy miangavy atsika raha tsisy fanitsina io de isika solombavambahoaka rehetra manangatana ny fananganantsika tana hivote an'io de mazava ho azy hamono ny inona moa anaran'ity ny vahoaka malagasy satria ay azaka ny vahoaka malagasy fa sahirana zao mbola handeha isina ampitombola indray ny habana taxe amin'ny PPN sasatsasany tsy zakany malagasy zany ve de votentsika am'izao fasahiranany zao zany ve de votentsika ho anareo mpanohana zao fitondrany zao hivote ve tsika hoe fahasarotany ina anaran'ity ny fiaina vahoaka io de mbola hampiakarina ndray koa ny vidinetany de hivote sy teny hivote isika rehetra non kosa aoko donga saina itsika solombavambahoaka rehetra tsy maintsy isina mpanovany io tsy tokony hanaiky isika hoe hatombo ndray koa ny PPN rehetra isina taxe de hitombo iza ny IPN io isika vahoaka malagasy rehetra no IPN zany rehefa miakatra ny taxe fa tsy hoe ahena ny volan'ny grossiste ahena ny vola mpanafatsetana reo fa manana marina tsy hovainy anazy atombony arany anazy de mbo isika ndray ve isika solombavambahoaka ry vote hoe ampiakaro ny taxe am'izay mijaly ny vahoaka non tsy mety zay mila mieritreritra isika tena marina ka izay sy zay zavatra tsy maintsy hisy amin'io teti-bolam-panjakana io ary eto moa aho de miantso atsika orinasa rehetra miantso na ny olotsotra miantso ny manapahizana rehetra eto a Madagasikara miantso ny mpanao politika miantso ny fikambanana ara-toekarena sy ara-tsosialy rehetra am'ty teti-bolam-panjakana ty tsy mety io tompoko tsy mety amitsika malagasy ity teti-bolam-panjakana ty na ho anareo orinasa tsy mety aminareo io na ho atsika mpandrifa tsy mety amitsika ho atsika vahoaka malagasy rehetra tsy ho zaka atsika io zavatra io tsy hoe akory hoe manina moa ty ny tsy fahaizanao mitantana ingay anjinireo rajoely de vahoaka malagasy ampevanao azy asorona daholo fandanindanim-bola fahatany ao anatin'io za tsy miteny hoe ratsy ny piscine olympique za tsy miteny hoe ratsy ny gymnase mbola tsy any tsy miterak'asa ataovy ny irrigation ataovy zany reo miterak'asy reo rehefa mitombo ny velaratany azo hambolena zany miterak'asy zany fa eto manome havatra anao raha mato ministre aza fitainy amin'ny vahoaka malagasy ambarao aminay
fa tsy miala amin'ny lettre détention iny ty zavatra ataonareo ty mba azahonareo famatsim-bola de vahoaka malagasy no mipay azy lettre détention de nataonao soni nataony gouverneur banque centrale engagement nataotsika tamin'ireo tamin'ny banque mondiale satria tsika tsy mahay mitantana ambaraony malagasy io zavatra fa tsika moa mbola ho tonga amin'ny fotoana fa za ihany tiako hampahafantarana atsika vahoaka malagasy raha isika raha izahay solombavambahoaka mandany an'ity salama hoe manao somi zahay hoe mifatesa raha malagasy indramiko le teny évêque vondrony évêque anao famonona indirect ny vahoaka malagasy izao zavatra ataony mpitondra zao fa eto koa sy teny rendrena solo ny aiko miteny hoe famonona direct ny vahoaka malagasy izao zavatra ity tedi-bolam-panjakana zay tsy mety volanina ty haizaka ny vahoaka malagasy am ka ny PP natombonao avy roy ny resaka transaction zao ataotsika isinitsika taxe dao za tsy mampianatra malagasy tsy andohetra sanatry ny vavalady fa ny zava-misy kosa tsy ho zaka ny vahoaka malagasy ny fitombona avy roy saotra tompokilay makasitraka